vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandefety sy mba nanisik ampunyang palay aminiran Senge mahatonga Jesosy ny teny atovoka anao Satana. Izy tsy niteny hoe Petera atovoka anao fa hoana ozy atovoka anao Satana. Ka misy fotoana io ray minitra fan'Andriamanitra ao anatinao. Ray minitra misy fanaratsy miditra tapoko fa mila mitandrina tsara. Amen. Ao anatin'izay mpimasana izany. Vetivety ho Jesosy atovoka anao Satana. Satria Satana no teny tao anatin'ny Petera. Tamin'ny voalohany fan'Andriamanitra mampiteny an'i Petera. Ray minitra aorinany eo Satana indray mampiteny azy. Zany ange mila tandremana tsara sainam-bavy amin'ny fanompon'Andriamanitra ty. Mila miambina andro manalina. Halleluja. Ka tsy moramora sy Andriamanitra eo. Dia rehefa tany amin'ny toerana eo délivreko le vadin'le pastera tany. Tsy salamalama teny ny devoly tao ambavany. Esoa rety retolo reto pastera ozy. Fa hoana ho hatramin'ny hatongavany reto mpivady reto izy. Lasa mandroso ny asa ty amin'ity fata ambalany hirany ty ozy. Ty fiangonana ty tokony efa mpitena ravanany ty. Ty izy mitorotoro ny fahamariny zany. Dia izao kosa angeo mba manaraka ny baiko ny tompony izy dia ino manolo isorona ho atety. Ary izy amonina aniraka ozy efa dazy nakany. Izy amonina aniraka anareo makaty. Tokony pastera hafa ozy nakaty. Fa inona ndringindringina reo efa dary makaty. Ianao mitarika reo ekipa akaty andringana anay. Fa inona ty ataonao ty ozy. Ka tsy zay nge ho any teo ty fa le mpaniraka anay ho le tomponay. Hay averaka pastera hafa ny tokony ho ty. Zao nareo ny lasa makaty. Aripakareo zay aty. Izany ny asan'io devoly. Za miteny anao rahalahy azo an'Andriamanitra ampiasaina atao tsira. Matona tsara manomboka izao. Halleluja. Dia rehefa androana ny devoly afaka ry izy mivady. Amen. Dia teo taoriana kely zay nisy vehivavy mamo ao tany mamo ataon'ireo fimezana reny adaladala le mandehandeha mamy lavo reny. Nanatona alena pastera mba vonjeo pastera fa dia mitsaly fa hoana tsy mety afaka mitoka dia ataon'ireo fandaninandro eran'ny tanàna. Hainao ihany reny olona mamy lavo reny ataon'ireo fimezana. Nanantona anahy izy mbola mamo dia ny fisiniko tao dia ny vavahako ny délivreko tao eo anarabe fa tonga ny episoniny. Za mijoro vavombelona nisy vehivavo vavahako maleriva mamy lava. Tsy haiko izy nao na tsy eo afady izao. Mino afahamangy azy Andriamanitra. Sangana moramora izy ampovoan'ny olona. Tena nampitomany azy zany avianao roko raha nabavo afa tena. Tsy te sorotoka tsony a pastera. Afaka pastera ozy. Afaka. Nefa ataon'ny olona erana ambany tanàna manontolo fimezana fotsiny zany rehefa mamo. Ka eto dia mampirisika anareo misangana manomboka izao. Atsangana fiangonana saina-bava. Izao zavatra niseho tamin'ny lahady maraina amin'ny 4 maraina. Vavaka izay telo moa zany sa 4 tao amin'ny efitrano isy anay. Mivavaka eo. Tsy tapitapitra izay moa dia nisy famangin'Andriamanitra. Dia nisy tony rahalahy teo akaiko eo. Sangana ianao avianao anaraka. Taitra tapoka. Tao izao misy famangin'Andriamanitra. Avianao. Dia nivoaka amin'ny tokotany midina mitohatra. Zavatra nahavariana dity. Tena hoe faran'izay milamina miditra mitohatra. Fa ny fihainoan'ny rahalahy anankiray tao anaty tôbily ohatra ireny vahoaka amin'ny rivony ireny izay midina mitohatra.
Gorodo misy inona ary zany misy daly ve misy manafika ve ina ny problème satria mirodorodo be zay nefa tsy malala mirodorodo zay mirahalahy miditra moramora ny tohatra dia nidiny zay tonga tokotany aorianany topilao nytao an-trano taitra hoe zany reny olo reny ohatra migorodo ohatra mikoropaka tapoka zany tao tokotany reny ny olona tao tokotany koropaka ho tena misy zava misy inony fa ampiresaka tao nisy namangin'Andriamanitra zao nisy pastera araka ny teniko aminao a tiako ny fiangonana fa izao voaozy no fiangonana izy tena ao anatin'ny fantrana ny fiangonana satria ny antony izao nareo pastera izy a sy mampita ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny olona ka tonga eto anao manindry anao a mandiana anao mpahafantariny fiangonako Ezekiel 7 fantarao tsara ny teniko izy Ezekiel 7 sokafy baibolinao maranako azy izy amin'iny tsy mandray baiboly za koa tsy zavatra samivavaka mitaitra tapoka hoe sangany ianao aviana manaraka ohatra hafahafa be le fitenao anaraka ahoana moa zany hoe sady raisina misoro koa ave ohatra nrenao avy anao ahoana aritirangao a mety na mitohatra zany voatra mikoropaka ihany hoe misy raha eto androany fa izy ary ty miteny ty zao ny teniny eto tsy haiko aloha fa dia tonga dia izao efa nanindry anao a amin'ny asa fanompona Ezekiel 7 ny 7:10 zao nambara ten'Andriamanitra nampatsevina zanak'olona efa nataoko mpitilo any taranak'Israely ianao ka dia hoenonao ny teny avy amin'ny vavako ary avy amiko ho anaranao azy taitra ahoana ary zany eo zany tompo manamafy ny toerana zay nanandren'Andriamanitra hoe mpitily ho amin'ity fiangonana ity zay le hoe ataoko mpanadioana io anao anisy anao efa nanindry anao mpitily amin'ity fiangonana ty aho izy ka manindry anao am'izao fotoana zao mandiany anao zao nytony ndiny ny fahavalambifolo raha hoy za mi ratsy fanahy ho faty tokoa ianao ary tsy mananatra azy ianao na mitena nanatra ny ratsy fanahy hialany amin'ny lalany ratsy amonjenany ainy dia ho faty amin'ny elony ihany le ratsy fanahy nefa kosa ho adiniko amin'ny tananao ny teneny mafy ny rano eo zay problème fiangonana io fanakamarony mpino anaty fiangonana io izy dia mena amin'ny zavatra io tsy manao ny asako reo mpino reo tsy apolisinao no ny asako reo ary zany meloka tao anatrehako reo olona reo asa manao ny asako miala avaty anao toriny fiangonana toriny pasteur ampolisio reo etseo reo vahoaka anaty fiangonana reo fa azoko ampiasaina daolina vahoaka reo fa noho izy tsy manao ny asako reo dia voaozony reo problème reo a dia mihidy daolina fitahina tokony amin'ny tena reo mpino reo mandiany anao teteza ny fiangonana fa ny mpino izy zao tao anatin'ny ray volany mahery zay mpino fiangonana anao zay mitony fahamasinana ary dia mena fahamasinana ny fiangonana amin'ny fitondratena inareo mampisika an'olona hivavaka ozy dia mivavaka ny olona fa ina ny tantony any masina tena sy mivavahana fa nakamarompiano izy noho anareo pasteur tsy mampafantatra sitrapoko dia manamasy tena anao sy mivavaka satria teo tahina izy tena fahagagana izy teo ambinina izy teo tahina ny asany sy ty azo valimbavaka izy fa tsy zay ozy ny atana masina tena fa dika manamasy tena zany manoka tena ho an'Andriamanitra manoka tena ho an'Andriamanitra zay natao fahamasina voatokana ho an'Andriamanitra ho ampiasaiko fianareo pasteur ozy sy mitoro marina amin'ireo olona reo
Să mapristia ny olona anao ny asako. Fa de tezainareo fotsiny ampiangonana ny olona. Manamasitena ny olona. Mivavaka ny olona fa ny problema ozy ty zao. Tsisy manao s'Andriamanitra anao naray. Kanefa jereo ny teniko eto. Fa raha ozy amy ratsy fanahy, ho faty amy fahotana anao ratsy fanahy. Ady ho faty koa izy. Fa noho tsy nananarana ho azy. Dia izao, hodiniko aminao ny rano io. Ka misy raha io ampelantanany fiangonana io. Rano mpanota. Izay hodina aminy zany. Ka ho fampitandremana amin'ny fiangonana. Dia manomboka bloqueko izy ny ara-bolanareo. Bloqueko ny fitahina fianan'olonareo. Ho fampitandremana amin'ny fiangonana fa tsy manderiky ny sinapoko ny fiangonana. Akamarompina amin'izao manamaso tena. Mivavaka. Satria teo tahina teo ambininy. Fa tsisy manao s'Andriamanitra. Dia ireo nganareo fianareo soeto hoe. Ty toerana ty. Mbola malalaka ty. Ambony misy toerana maro koa meny tompo anao. Meny tompo ny fiangonana. Fianakamarompino. Mahita mpanota eny an-dalana eny. Any am-piangonana any. Any am-paretanana, am-piara-miasana. Mijery fotsiny. Mijery fotsiny. Eto dia miresaka antsika pasteur mpitily rehetra. Mpitily daholo tsika pasteur mpanandriamanitra. Teneny fiangonana misy anao any. Ampianaro zany. Satria izay ny antony sy ny fiangonana amin'izao ny farany zao. Eno tsara. Rehefa nandray famonjena ange ny mpino e. Tsy tonga dia nyvonoan'i Jesosy dia any an-danitra. Fa mbola napetraka eto ambonin'ny tany. Hanao inona? Ho ampiasain'Andriamanitra. Fa tsika pasteur faly. Tongava mivavaka, satria rehefa tonga mivavaka ny olona manao inona? Manao rakitra. Faly ireny fa be ny rakitra. Satria rehefa arakaraky ny abetsahany olona mahabe ny rakitra. Dia misy fitiavam-bola ao. Fa manomboka eto. Izao ny tenin'ny tompo. Ireo tsara. Azakela to fahatelo. Vakio rehefa tonga ny trano anao. Izao ny tenina. Anahirana mo izy tira olona fa tsy misy ambara ty zavatra ty. Aizy tata. Na eno izy na tsy eno. Miverimberina io eo amin'ny andininy faharoa ambin'ny folo. Ary nisy fanazona nainga dia nandreo orakoraka be teo voko ano anao hoe isaorany ny voninahitry Jehova avy amin'isy toerany. Ka eo ry zatra mbotra nampivanaka anao hoe rehefa nitsangana avy eo an-trano zay nidina amin'ny tohatra. Tohatra beton zany a. Fa ohatrany misarotra migodongodona be ohatrany hoe taitra zany ny rahalahy iasina atao anaty tobily. Ina ry zany mirodorodo be zany. Tohatrany koa misy oatra mirodorodo be. Fa tena tsapako misy fanatrehan'Andriamanitra tamin'ny toerana nisy anay tany. Halleloja! Ka ny teny tompo dia hoe na ino izy ozy, na tsy ino izy. Izao toroy foana ny teniko. Ambarao foana ny teniko. Vakio io Ezekela toko faharoa to fahatelo. Fa firenena madipo miresaka ny anaka izy atao miresaka ny taranak'Israely. Kanefa io taranak'Israely io amin'izao vaninandro iainantsika izao. Tsy taranak'Israely tsony resana fa reto mpino kristianina. Izay mbola velona amin'izao any farany zao. Tsika ny taranak'Israely vaovao. Novonjeny Jesosy. Amen. Ka ny tiany tompo dia izao tiany tompo tahina ty fiangonana ty. Tiany tompo tahina tokantrano mpino. Fa tsy ho tahina fotsiny amin'izao. Fa mila manao as'Andriamanitra. Mijery fanahin'olona be dia be manodidina any tokantrano amin'ny fiarahamonina any. Mila famonjenao. Ady hitako hoe problème tsy eveniko anao. Za mandenika fiangonana amin'ny foibe tsika Antananarivo. Fiain'olona amin'ny grande salle. Fiain'olona ambany rihana, ambony rihana, fa mijanona io. Firy-taona zay fiainy foana io fa tsy mitombo. Atena nisy manindro amin'ny foko mieritreritra zany. Ho inona fotsiny zany reto vahoaka be dia be amin'ny manaly reto. Eritrereto fa raha vahoaka manaly iny mitondra olona ray avy io isam-bolana. Doublé ny effectif-ny olona ampiangonanao. Fa tsisy olona ao. Ny eo ary miaina. Miaina ary le olona satria ny olona miany fitahina tsy maintsy fitaka ina moa ny tahina zao olona kamo be tena. Miaratsiny sy anao zany.
Izy ny te ho tain'Andriamanitra izy. Izy ny te ho tain'ny tompo izy e. Miasaina manomboka androany. Ampirosio pasteur ny olona. Tereo tsara. Raha hoy za, averiko indray mandeha. Amin'ny andeha fahavalo amby folo. Raha hoy za. Tereo tsara amin'ny andiny fena amby folo. Ary no ny afaka ny afitoana ozy. Dia tonga tamiko ny teny Jehovah na hoe zanak'olona efa nataoko mpitily ho ny tanan'Andriamanitra ianao ka dia hoenao no ny teny avy amin'ny vavako ary avy amiko no anaranao azy. Raha hoy zaho amin'ny ratsy fanahy ho fatoko ianao ary tsy mananatra azy ianao na miteny ananatra ny ratsy fanahy hialany amin'ny lalana ratsy hamonjenany ainy dia ho faty amin'ny elony ihany ilay ratsy fanahy nefa kosa ho adiniko amin'ny tananao ny rany. Raha mananatra ny ratsy fanahy kosa ianao ka izy no tsy mety miala amin'ny faratsiny sy amin'ny lalany ratsy dia ho faty amin'ilay elony ihany izy fa voavonjinao ny fanahinao. Amen. Ary koa raha ny marina miala amin'ny fahamarinana ka manao meloka ary mametraka fanavitoinana ny lohany dia ho faty izy eno ny tsy nananaranao azy dia ho faty amin'ny fahotany ihany izy ary ny fahamarinana zay nataony sy ho tsarovana nefa kosa ho adiniko amin'ny tananao ny rany. Hitanao, ireo olona manodidina antsika anao responsable. Tompona andraikitra amin'ireo olona manodidina antsika. Teneno akaiky ny tompona andraikitra amin'ireo manodidina anao hoe. Amen. Ka ity lalantsika ity raha senavavy tsy kilalao. Tsy ampy zany le hoe tonga ny sabata antaodolo ankizy mankany am-piangonana dia mena rakitra ary zato sy zato dolo ny ankizy dia manao kely fahafolo-kareny ianao. Tsy haiko na tena fahafolony koa moa na tsy hampahafolony tsy fantatra intsony izay ataonao fa dia izay io e. Izay fotony io. Dia mandrotsaka amin'ny kitapo maitsomaitso ato dia fotsifotsy ao anao. Dia menitoro teny kely ao anao rehefa sabata dia aloha amen sady amen dia aleloha dia misangana kely dia amen. Dia mody ianao avy any dia any ianao mandritry ny herinandro tonga koa amin'ny herinandro. Tsy ampy zany. Tsy hoe ratsy akory fa tsy ampy hidirana amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy ampy hitain'Andriamanitra anao zany. Tsy ampy hatogan'Andriamanitra hetsika amin'ny fiainanao zany. Fa za tena mahitsy ato raha senabavy ary manasa tanana amin'ny ranareo amampitily na ny andren'Andriamanitra. Sika pasteur etseo ny mpino. Torio zany. Torio zany. Ampianary fiangonana zany. Ampitao fiangonana zany. Fa misy ozona alo amin'ny fiangonantsika amin'izao fotoana izao. Ozona ho amin'ny fiainam-pino. Ka rehefa tratra ny blocage mantsy ny pino dia manatona ny pasteur. Pasteur, délivreo kely bloqué l'affaire est bloquée. Avokoa pasteur amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra velona miala amin'ny fanahy blocage iny, fanahy blocus iny. Marina ve zany sa tsy marina zany? Fa tsy miala amin'ny blocus sy ny blocage. Fa raha tenao hiala io ampirisihon'io ilay zorovavolombelona, ampirisihon'io ilay toriteny, ampirisihon'io ilay hanokana fotoana mandritra ny herinandro hiaraka amin'ny fiangonana hanao tafika masina hitety tanàna hitety vohitra hanao as'Andriamanitra hizorovavolombelona hitoriteny afatra avy amin'ny tompo zany. Tia ny tompo tainy ty fiangonana ty. Fa tika pasteur noho tsy fahalalana, za tsy manometsina anao, noho tsy fahatakarana, tsy fahalalana. Fa menanao nefa ny fahalalana androany. Etseny fiangonanao. Raisy ny andraikitra. Fa zany mahatonga io blocage io. Fa ho mafimafy ange problème io orina kely io. Izy fahampiana blocage araboly io. Ho tanarivo dia sahirana mihitsy. Za mantsy ohatran'ny naheno ohatran'ny tsisy tokotany zao ny fatranony ty amin'ny herinandro ty nefa mbola tsisy tokotany. Mbola tsisy tokotany. Ka ny volan'ny fanany ty nge tsy avy any an-tany fa avy am-paosy ny mpino. Rehefa hanompo ny mpino
anaraka izany ten'Andriamanitra zany dia ho tain'Andriamanitra izy. Sy ampy hitainy tompo any fanaovana amen. Amen! Aleluia! Sady mitsangana mihitsy amin'iny manao samby rivotra iny ho aho. Amen! Tena mahitsy ara sanabavy a. Sy maintsy ahafana ao anatin'ny zioka amin'ny fahantrana amin'ny fiangonana. Ary io fahantrana manomboka mamely anao blocage io, efa tandidiny fanamelona sady io. Fananaran'Andriamanitra io. Ho ianao io a, sy ho any an-danitra ianao na dia efa mpino ary. Satria tsy mijoro araka silapon'Andriamanitra. Ka Pérésidore ny mpino. Manomboka izao. Handeha. Pérézy ivavaka, miary mivavaka antsika pasteur. Na lo olona na diako na komity. Za miteny reo komity a. Io asa fanimpony tsara na nendrenao komity. Ary ngo mahatoky amin'ny komity ianao. Fa tsy ampidiranao ny lanitra io. Fa mila manas'Andriamanitra ianao. Mila mijoro vavombely ianao. Mila mitovy fana. Ianareo chorale tsara tarehibe. Mahafinaritra be le chorale. Fa tsy manome antoka an'iditra ny lanitra io teny io. Fa ianao manaiky ampiasain'Andriamanitra. Nareo chorale afaka mpanao délivrance enta nareo. Afaka mpitory teny akalamanjany nareo. Afaka hitety tanàny nareo. Nisan'ny nafinaritra namono sivorina niaraka amin'ny simpisima fikambanan'ny fiangonana zandra ny namantsika reo. Akatoko amin'izay baiboly. Amin'ireo mifolo tapitra miray minitra zao tapitra amin'ny fotoana aketo. Eno tsara. Zao fitoroan'ny vavolombelon'le pasteur tao amin'ny refity. Ny anao izy vavombely mandro sy be ny fiangonana. Ny azo ny chorale tereko itory-teny akalamanjany. Tereko itory-teny atokantran'olona. Tsy ampy izy chorale fotony ambony any. Lasa mpitory-teny nareo. Mpanao akay, komity, rehetrarehetra ny hery velona anatin'ny fiangonana, manomboka izao, hitsangana, hitory filazantsa! Mety ve zany sa tsy mety zany? Mila miovitsika manomboka eto, satria efa akaiky ny tompo. Mila fenon'olo angana ty trano ty. Ary efa feno ty mbola misy toerana afaka omeny tompo atsika. Amen! Halleluja! Voarenareo ve zany? Miaratsina rahalahy amile seza be fa tsy nety ty. Meny tompo hery a. Averenao amin'ny plasiny any ty. Halleluja! Adiny roa sasana zay mba misy voarainareo ve. Vahaony oloko. Vahaony oloko. Andraisanao toriteny mahery vaitra. Anova tanteraka ny fiainanao. Vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra. Ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy noho ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra. Vahaony oloko. Vahaony oloko. Nandefandefy izy mba asitra. Aku nanisik, ampunya